Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika ry afaka tratra ity alatsinainy fa 20 volana oktobra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry afako dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesaloniana. Tesaloniana voalohany toko 5, Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Tesaloniana voalohany toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy afaka izany zara mofinaina ho antsika izany. Ary mangataka nareo zahay rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany mihavana tsara. Ary mba nananatra anareo zahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezah mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Afatrafatra farany ho an'ny fiangonana tany Tesalonika ity mofinaina ity ry havako. Afatrafatra ho an'ny fiangonana te handroso. Afatrafatra ho an'ny fiangonana izay mitoetra tsara. Afatrafatra ho an'ny fiangonana izay te hahefa be mihitsy koa aza amin'ny asa fanompoana sy ny fijoroana vavolombelona. Ifandresantsika fa ny fiangonana tany Tesalonika dia fiangonana milamina tsara. Fiangonana tsy dia nanana olana tao anatin'ny fotom-pampianarana tahaka ny Galatiana, tahaka ny Korintiana, fa fiangonana izay tsotra nefany nahavita izay rehetra fijoroana vavolombelona nahafaly indrindra any Paoly aza. Ny taratasy ho an'ny Tesaloniana mazava ho azy ny taratasy voasoratra voalohany indrindra tamin'ny ireo epistily nosoratan'i Paoly, ary dia afatra tsotra, afatra mampahery, afatry ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Amin'ity eto am-pitantsika ity dia amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 20 dia misy lafin-javatra 2, 3, 4 eo na 5 mampiavaka izany afatry Paoly izany. Voalohany dia fangatahana, faharoa fananarana, fahatelo dia baiko, dia fahefatra dia ny fetra tsy azo fandrarana izany hoe tsy tokony atao. Voalohany dia fangatahan'i Paoly. Hoy izy amin'ny fiangonana tao Tesalonika manao hoe mangataka aminareo aho mba topazo maso, mba jereo ireo izay miasa mafy ao aminareo, ireo izay manao ny ainy tsy ho zavatra, ireo izay tsy mikely soroka amin'izany asa fanompony izany, dia mba ekeo izy ary hajao amin'ny fitiavana izy. Tao amin'ny Paoly rehefa malala ny fiangonana mba hanome toerana ny fanajana ireo olona miasa mafy ao anatin'izany fiangonana izany. Ekeo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo mba ho hajainareo indrindra izy. Ny fiangonana mitombo rehefa malala, ny fiangonana mandroso dia fiangonana mahay mametraka amin'ny toerany ny fiezahan'ny olona. Olona mikely aina dia ampaherezina, ny mpitondra ny ray aman-dreny hajaina. Andriamanitra fa mbola ao anatin'izany sotoavana izany ny fiangonana amin'ny vanim-potoana ankehitriny, fa ny fiarahamonina kosa dia tsapantsika fa efa tsy izany.
Ny fiarahamonina de zao tazantsika fa izay miasa mafy tsy de tena mahazo fankasitrahana loatra. Ny fiarahamonina de zao izay mikely aina de indraindray aza mahazo fanenjehana ary izay ataontsika hoe ray aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina tena indray tsy ajaina akory. Ary dia eto misaotra an'Andriamanitra isika mianakavy ao anatin'ny fiangonana fa mbola manana zany toe-panahy kristianina izany ka apatsahivon'ny Paoly hoe mangataka aminareo tsy antery io zany fa mangataka izy mba ho ajaitsika ny mpitondra antsika anatin'ny fiangonana ny ray aman-drenitsika mba hajaitsika ireo tompony andraikitra anatin'ny sampana anaty fiangonana anivy ny toerana misy atsika any mba hajaitsika izy satria mikely aina amin'ny asa fanompona. Fa ny faharoa zay afatry Paoly eto de fananarana satria tsy inona ny fiangonana tsy hoe olona anankiray fa ny fiangonana olona maromaro ary anatin'ireo olona maromaro reo de samy manana ny toetrany, samy manana zay maha izy azy, samy manana ny fahalemeny koa, samy manana zay mety ho mampatanjaka azy, samy manana zay mety ho heverina ho mety sy tsy mety. De hoy Paoly manao hoe na iza ao anatin'ny fiangonana de zao aoka hifananatra, aoka hifananatra, mifananatra mpitiavana. Ny hoe mifananatra de zao miresaka mifanakalo-hevitra fa tsy hoe mifosa, tsy hoe mifanaratsy fa mifananatra mba ahatonga ny fiangonana afaka mitombo tsara, afaka mivela tsara de zava-dehibe ny fifampaherezan'ny mpino. Zay mahatonga azy hoe misy ao malemy saina, misy ao mora reraka, misy ao tena ilana fandeferana mihitsy. Fa indrisy moa fa tsy de zay loatra ny toetran'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Paoly, zay mahatonga azy ny temana hoe mandeha fera amin'ny olona rehetra, mandeha fera amin'ny olona rehetra, mafy amin'ny olona mihitsy zany hoe mandeha hevitra zany am'izao andro na antsika izao. Mampahery mety ho vitany maro ihany satria zavatra teneniny teny iny, zavatra teneniny iny ambary iny, mety ho vita ihany ny mampahery, mety ho vita ihany ny mamangy, mety ho vita ihany ny mizara fa ny mafy indrindra amin'ny olona de zao lay mandefitra satria ny mandefitra fanafoana-tena, satria ny mandefitra mifehy tena mihitsy indraindray angina, mifehy tena tsy amaly, mifehy tena tsy hitrotra, mifehy tena tsy aneho hevitra mihitsy indraindray. Zay mahatonga amin'ny Paoly hoe mandeha fera tsy amin'ny olona vitsivitsy ihany na amin'ny olona akaiky ny fonao ihany fa amin'ny olona rehetra. Ny fandeferana raha afaka malala de mampandroso. Ny fandeferana tsy hoe fahambaniana akory. Misy mieritreritra rehefa mandefitra de latsaka ambany zay, tsy zay mihitsy. Ny fandeferana de midika fandro-ny toetra. Ny fandeferana, ny fanginana de midika fandro-ny toetra. Jesosy nyvingavingain'ny olona, vingavingain'ny Pilato azy, noran'ny olona fa tsy nama teny vitsy ny tenenin'i Jesosy. Ary Jesosy tena mpianatra antsika ny fanahy ny fandeferana, tsy ny fanahy ny fampaherezana ihany. Mora mantsy ny fananatra hotsika teo, mety mora ny miteny. Jesosy efa niteny mihitsy manao hoe tandremo tsara fa moramora kokoa ange ny mahita ny sombin-kazo eo anoloana ny mason'ny rahalanao fa tsy hitanao akory lay andro be izay mibahana eo aminao de mora mihitsy ny mananatra fa ny mandefitra sarotra. Ary de eto Paoly mananatra manoro hevitra atsika am'izao fiandohany herinandro zao hoe tandremo mifandefera ary aza mamaly ratsy olona, aza mamaly ratsy olona zany hoe aza maika maly faty, aza mamaly ny ratsy olona zany hoe aza avalinao ratsy ny soa nataon'ny olona, tsy hoe mamaly ratsy ny ratsy ihany, tsy zay ihany fa misy olona manao soanao nefa ratsy navalinao azy, aza mamaly ratsy olona zany hoe tsy hoe mamaly ratsy ny ratsy ihany, tsy zay ihany, zay efa toetr'ity kristianina fa izao lay hoe misy ko olona manaovanao olona nanao soanao nefa ratsy navaly azy. De Paoly manao hoe tandremo tsara, mananatra nareo zay rahalahy dia raha mbola azo atao de zao aza mamaly ratsy olona, miezah mandrakariva hitady zay tsara. Fananana nataon'ny Paoly zany mahatsara fihavanana, mampandroso ny fiangonana, mahatsara ny fiainam-pianakaviana, mahatsara ny fiainam-piray tanindrazana, ny fifampaherezana,
ny fifanoroana, ny tsy famaliana ratsy, ary mazava ho azy ny fiezahany hitadiny tsara. Fa ny fahatelo de zao baiko tsika teo, baiko ny andiny fahinambiny folo ka hatramin'ny fahavalo ambiny folo, baiko avokoa, mifalia, mivavah, misaora amy zavatra rehetra. Baiko ny entitra ny apôstôly Paoly, tsy fangatahana, tsy fananarana, fa baiko mihitsy, mifalia mandrakariva. Zany hoe aza ilay teny hoe mifalia io tsy hoe olona mivanitinitika loatra, fa olona zay manana fiononam-po, fifaliam-po amin'ny ankehitriny, manana fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitranga, satria mahatoky an'Andriamanitra. Ny olona tsy mahatoky an'Andriamanitra no miferinaina, ary rehefa miferinaina de manjary manimba, simba ny fo, simba ny saina, simba ny fifandraisana, fa taratry ny fahakelezany finoana ny fiferotanaina. Fa ny olona mifaly amin'Andriamanitra de olona mahatoky an'Andriamanitra, olona mahatoky fa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana isan'andro de hain'Andriamanitra alamina ahasambatra. Zany dia tao mibaiko mihitsy Paoly miteny mba mifalioa amin'ny fiainana isan'andro. Fa ao anatin'izao mibaiko zany de zao, tsy hoe mifaly fotsiny ihany, fa mivavah, mivavah gaza mitsahatra. Lay teny hoe mivavah gaza mitsahatra tsy hoe tsisy nina afa-tsy atao mivavaka zay, fa ny hoe aza mitsahatra de zao mivavaka mitohy, la iasanao de vavaka. Zany hoe le vavaka de zao asa fanompoana, fijogona vavolombelona, mivavaka zao aza atao hoe tsy misy zavatra nakininao tamin'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Na inona nataonao de zao ny dikany hoe mivavaka aza mitsahatra de zay rehetra nataonao de nakininao tamin'Andriamanitra. Fa ny baiko fahatelo de zao misaora amy zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe zay ny sitrapontsika na zay ny sitrapon'ny hafa, fa misaora amy zavatra rehetra, fa zay mitranga eo zany de zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy zay ny sitrapon'ny olona eo amin'ny fiainanao, tsy zay loatra, fa zay mitranga eo zany de misaora amy zavatra rehetra, fa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ndraray moa tsika avako malala marani-tsaina na mibehazina tamin'ny fotoam-piasainan'ny Descartes, de mitady mandrakariva olona eritreretana hoe ianona no nahatonga an'izao tamin'ny fiainako, na zao no nahatonga an'izao tamin'ny fiainako. Fa hoy Paoly eto manao hoe misaora amy zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Na inona de zao, zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Somary tsy azon'ny olona ihany zany amin'ny toetra kristiana nareo zany fanatika. Aiza koa ny hoe de zay mitranga rehetra ny sitrapon'Andriamanitra amitsika de zay ravako malala. Rehefa zay navelan'Andriamanitra hitranga de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. De misaora amy zavatra rehetra. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra hampahafantarina anao, misy zavatra tian'Andriamanitra takarinao sy lalovanao, fa rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra amy zavatra rehetra ianao de misy fifaliana sy fahatoniana. Zay mibaiko ny Paoly eto, mifalia, mivavah, misaora amy zavatra rehetra, taorian'ny fangatahana, taorian'ny fananarana, dia mibaiko Paoly. Ary ny farany fa efatra dika teo, zavatra hafaran'ny Paoly ho fandrarana hoe retin'ny fefy tsy ataonareo mihitsy, nangataka taminareo mba hajainareo zay miasa tsara, mba hampahirezinareo ny olona, nananatra anareo mba hifankatiavanareo, mba hifampahirezanareo, ary mibaiko anareo mba hivavaka sy hifaly ary hisaotra, fa ity kosa ny fefy izay tsy hoaranareo mihitsy na inona. De zao aza mamono ny fanahy. Dikany teny hoe aza mamono ny fanahy de zao enoy bitsiky ny fanahy masina ao anatinao. Enoy, aza mampalahelo ny fanahy masina ao anatinao, dia aza vonoina ny asan'ny fanahy masina. Tsy ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny tenanao ihany, fa asan'ny fanahy masina mihitsy ao anatin'ny fiangonana. Aza vonoina ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana. Zany hoe aza kiviana ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana. De zany hoe aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana. Zany hoe aza manamaivana ny toriteny io, faminaniana ny toriteny. De miteny amin'ny fiangonana zao, inona ny toriteny amin'ny fiangonana? Ny faminaniana. Inona ny faminaniana ao anatin'ny fiangonana? Ny toriteny. Aza manao tsinitsinina n'zany, aza mieritreritra n'zany ho zava-poana, fa ho mitoerana zany, ataovy ho zava-dehibe zany. Zany hoe aza manao tsinitsinina. Naray moa ny olana mandeha miangona de zao
rehefa tonga ny toriteny de mampidiriny lay solomaso maintimainty be mampatory iny de eo izy aloha zany miandry ndraindray tahaky zany. Aza manao tsinotsinona ny faminaniana, aza mana maivana zany anaray koa za mety rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny olona ny toriteny tsy toriteny zany fa le olona miteny io tsia tsy zay amitsika fiangonana hevitry rany ina toriteny rany iny aza manao tsinotsinona ny faminaniana mazava io tenin'ny Paoly io. Ary ny fetratsy azy oarana de zao fataro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara zany hoe azakamo mamantatra mampiaritra ny finoanao fataro ny zavatra rehetra lay teny hoe fataro dokimajete ny teny grika nazahoana ny teny frantsay hoe document tsy hoe andramo ny zavatra rehetra tsy zay io tsy hoe andramo ny zavatra rehetra hoe efa nandramanao ve ny rogony fa tsara na efa nandramanao ve ny zava-mahadomelona fa tsara tsia tsy hoe andramo fa fantaro dokimajete mamaky boky ianao mamaky gazety ianao manova fanady adiny ianao de fataro zay tsara fa tsy hoe andramo akory. Ary dia fetra tiany Paoly tsy ho aratsika mihitsy zany hoe manandrak'andrany zany fa mizah ozy izy mamantatra manaova fikarohana mamaky boky menara mba hafantaranao ny zavatra manodidina anao. Ny kristianina tsy olona kamo akory fa ny kristianina taon'ny Paoly mba olona lina amantatra ny manodidina azy, lina amantatra ny lalàna mifeny zavaboary, lalàna mifeny fiarahamonina mba hivoarana amin'ny ara-panahy. Dia manafatra izy manao hoe azony mafy zay tsara de fahadio ny fanao ratsy rehetra, fahadio zany hoe aza atao mihitsy ny fanao ratsy. Revako malala efim-panahy roa lehibe zany ny tian'ny Paoly resahana am'reo efatra reo mangataka izy mananatra izy mibaiko izy ary mameny fetra tsy ho aratsika izy. Dia misy efim-panahy roa lehibe tian'ny Paoly ho takaratsika. Voalohany de zao azotsika atao tsara ny mampandroso ny fiangonana eo am-pelatanantsika ny fandroso ny fiangonana. Mandrakariva mantsy vetintsika hoe asan'Andriamanitra samy re zany tsy edikevitra mazava ho azy fahasoavana asan'Andriamanitra samy re zany fa izao isika no ampiasain'Andriamanitra, isika no ampiasain'Andriamanitra no zany de zao tao amin'ny tompo isika handiny tena tao amin'ny tompo tsika ho tompona andraikitra am'izany fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany azotsika atao zany ary tian'ny tompo ho nofonofontsika ho fanirehtsika zany hoe fiangonan'Andriamanitra zay misy atsika mivelatra, fiangonan'Andriamanitra zay mandroso mitombo noho ny fananana atsika tsirairay avy ao anatin'izany fiangonana misy antsika izany. Fa ny faharoa zay efim-panahy tian'ny tompo ho takatritsika de zao ny fiainana isan'andro mitondra fifaliana ao amin'ny tompo. Tsy hoe velona ho an'ny hafa ihany sika ao anatin'ny fiangonana mazava ho azy, zava-dehibe ny velona ho an'ny hafa fa izao koa tsy mety ho velona ho an'ny hafa ianao raha tsy manana fifaliana manokana ho anao aloha. Inona moa no zarainao raha tsy nandray ianao? Inona no omenao raha tsy efa nandray ianao? Inona nefa no omen'ny tompo anao? Ny fifaliana. Inona no omen'ny tompo anao? Zay ilainao. De zao finoana zany tian'ny tompo iainanao am'reo zavatra efatra naparan'ny tao de zao zava-dehibe ny finoana de manana ara-finoana manana fifaliana fa miandry anao ny asa fanompona. Ny tompo anie hitahiratsika avako am'izao herinandro vao manomboka izao ary hanome atsika fihedamam-po ety mandroso amin'ny asa tsara. Ravakitsika tompo misaotra anao zahay fa omenao anay ny teninao fiainanao anay, omenao anay ny sitraponao mba hanjariny ny fanomponainao voninahitrao de amindreo fo zay tompo da io zay tompo mba ahefa be amin'ny asa tsara vavakizay tompo am'ty herinandro vao manomboka ity ataovy aty anatinay ny toe-po mahay mifananatra sy mifanampy mihavana tsara, ataovy aty anatinay ny toe-po tsy mamaly ratsy, ny fo falifaly mandrakariva miorona amin'ny vavaka, ny toe-po tianao Andriamanitra de misaotra tompo
fa manome toky anay ianao, fa momba anay amin'ny fiainana isan'andro. Fa avak'izay Tompo any tanindrazanay, manam-pirenao ny tsirairay avy eo anivon'ny fiarahamonina, hitanao ny sedra ny lalovana, esolo ny fifankahalana, fa omeo anay ny fo mahay mifankaty, ny fo mahay mifandefitra, ny fo matoky fa ianao Andriamanitra de tia anay. Mivavaka izay Tompo any fiezahana ataon'ny isan-tokantrano, amin'ny fiatrehany any fiainany, ray aman-dreny mamela ny ankohonany, manapia azy ireny ianao, ny ankizy mianatra, manapia azy ireny ianao, ireo mandalo fizahan-toetra amin'ny asa, mamindraha fo amin'izy ireny ianao. De ome fifaliana zahay mamakivaky ty herinandro vaovao ty indray, ho tsapanay fa ny Andriamanitray tia anay. Misaotra Jesosy. Amen.